Enisaotryanao Jeso malalo Tsatrizao fotoana mamizao Ianaranay antongotrao Izahay izay mpianatrao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetra betsaka ao am-ponay ao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetra betsaka ao am-ponay ao Iroteny avy aminao Itoetra betsaka ao am-ponay ao Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fantesana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity fifalianao anahitrany ihany koa mizaranao amin'izany aoka ny ho fitadiavantsika ilay rano velona tokoa ary anokana fotoana sika isan'andro tsy hanao-ambany zavatra an'izany satria miankina amin'ny famonjenantsika alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny hoe rehefa avakisika ry Jehovah Andriamanitra eo mbola veampisaoranao zahay satria nitaominao manokana indray hianatra ny teninao ankehitriny ary mitondra mbavaka ao ampanomponao zay mihaino zao fandaharan'izao afantatrao ny aminy manokana ary afantatrao ihany koa ny fikerizany ko anao ny any angatahnao dia ny fahasoavanao arotsaka ao aminy satria nanjava-mahory tokoa ana izy mitenaina ray fa havoninkainao anao zahay aminaran'i Jesosy amen. Teny lesonantsika androany dia manao hoe ny asan'ny fanahy azo adika amin'ny heviny maro hoe paraketosy azontsika atao ny mijery an'ireo tontolo-kevitra samihafa ampiasana an'izany mba ahitana ny fomba anakarana ny heviny misy ny dika teny manao an'izany hoe mpampionina mampiasa ny teny hoe mpisolo vava mpanampy mpanolo-tsaina na mpanalalana koa ny dika teny hafa anondronan'i Jesosy ny ao amin'ny janona voalohany toko faharoany ny voalohany ny teny hoe parakletosy maneho an'i Kristy mpisolo vava ny mpanoty zany ampiasaina anondronan'i Jesosy koa ny toetra ny fanahy nambara fa ny toetra teo amin'ireo mpianan'i Kristy izy ny mpampianatra azy ireo nanambara ny ray izy ary nilaza ny tena no fahamarinana zava-dehibe ihany koa ny anondroany fanahy ny Jesosy ho Mesisy ny toerany tao aminy naniraka ny fanahy mba hiaraka amin'ireo mpianan'i Jesosy tahaka ny nandava izao tontolo izao an'i Kristy no andavan'izy ireo ihany koa ny fanahy masina na eo aza ny tantara lava momba ny dikany teny hoe parakletosy dia nanamaivana ny hevitra sasany fonosan'ilay teny grika ny nandikana azy hoe mpampionina zava-dehibe raha teo ny fahatsiarovana ny tontolo-kevitra misy an'ilay teny izany no nazahoantsika ny hoe mpisolo vava mahafoaka ny heviny ihany koa ny teny hoe sakaiza azontsika raisina ho toy ny sakaizantsika na mpisolo vavantsika ny an-danitra ny fanahy masina misy fiatsaikany mivantana eo amin'ny andavanandrom-piainantsika ny asan'ny fanahy rehefa mamitana ny asany ao amin'ny filazantsara isika dia mahita an'ireo teboka reto misongadina mitarika antsika ao amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ny fanahy tsy mamoron-javatra vaovao izy fa manolotra fomba fijery vaovao antsika ary mitarika antsika eo amin'ny fahatakarana fampianaran'i Jesosy sy ny fampiarana an'izany manohy ny fanasongadinana ny fijoroantsika ho vavolombelona miaraka ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy filazantsara ny Jaona ny afiny natao amin'ny efitrano ambony ireo mpianatra ny arivan'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty natahotra izay mety ataon'ny Romanina sy ireo mpitarika jiosy aminy izy ireo na dia reny izy ireo aza ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mbola nogejainy tahotra ihany izy tampoka teo dia niseho tamin'i Jesosy ary namerina ny iraka nampanaovina azy ireo
mba hanomanana azy hiatrika ny asa mafy teo anoloana nefa dia nanisy fofinaina ny fanahy masina tamin'izy ireo Jesosy. Fanandramana mialoha ny firotsahan'ny fanahy masina izay iseho amin'ny Pentekosta zany. Iray ihany ny tanjon'izany dia ny hanomana ny mpianatra mba hijoro vavolombelona. Iray ihany koa ny tanjona ho amintsika dia hanomana antsika ahery ka hajoro vavolombelon'i Kristy. Angatao isan'andro ary noho izany fanahy masina mba ahafahantsika mahavita ny iraka nampanaovan'i Kristy antsika dia no fijoroana vavolombelona eny amin'ny toerana rehetra misy antsika tsirairay avy eny. Amen. Vavakantsika rainay malala tsara indrindra mbola misotro anao izay amin'izany teninao izany. Ireny tokoa Tompo ny mba handrotsahana ny fanahy masina aminay tsirairay avy eto ka hiala ny tahotra ary ny fijoroana aminao ane no ameno ny fiainanay tsy atahotra izay tsy hananjava-mahozy satria fantatray ilaina niraka anay tianao. Fantatray ihany koa fa manome zava-mahery ho anay ianao dia ny fanahinao masina. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.